Andriamanitra isika fano fahasoavany lehibe tena fahasoavana lehibe dia tonga eto isika mba hiaraka nompan'Andriamanitra sy ame voninahitra azy ary faharoa arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianareo fa tonga soa eto dia hoy aho hoe aoka tsy amin'ny fombafomba na amin'ny fahazarana no hitondranao ny fanomponao an'Andriamanitra androany fa aoka tena nompan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra fisaorana sy ho fankasitrahana an'Andriamanitra dia hiteka farazay mafitsika rehetra. Halleluia. Andao asa anokana fotoana anaovana vavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, isaorana ny anao sy ny anaranao lehibe fa dia nomena tompon'andro avelomana izahay ary notantaninao ka tonga somatsara eto amin'ity tranonao ity mba hanompo sy ame voninahitra ny anaranao ary tsy izahay tonga eto ihany no anompanao Andriamanitra amin'ity androandroany ity fa ao ihany koa ireo namanay fianakavianay any atokantrano any amin'ny alalany fanarahana an'izao fotoam-pivavahana izao dia manompan'Andriamanitra miaraka aminay ihany koa izy koa na iza aminay tonga eto sy amin'izay rehetra ny tokantrano any andray fahasoavana avokoa any izahay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany misaotra ray malala. Amen. Matoky isika fa androany dia hiasa eto Andriamanitra ianareo izay marary na ianareo tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity na ianareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianareo ary hita antsika fitahiana lehibe ny tompandroany zay minty ankatana mba hiteka mafy izy. Halleluia. Hira anankiroa no anoisantsika an'ity fotoana ity, hira anankiroa karaha tsika mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana. Alléluia. Dia mbola faly be indray zahay miaraka aminareo eto amin'ity toeran'ity. Tsy adino koa nareo izany tokantrano, mino fa efa misy zavatra homan'Andriamanitra ho anao androany. Matoa ianao tonga eto tsy kisendrasendra fa mifanahy masina mihitsy nitarika anao ho tonga eto. Dia androany ndao tsika hifantoka amin'i Jesosy avy hatrany dia tsarovo hoe fitiavany matoa ianao tonga eto fitiavany nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana nampahatonga anao mbola tafatoetra androany dia akipony masonofinao dia saintsainja ny fitiavan'i Jesosy zany. Izy ilay nombona tamin'ny azo fijaliana naharitra hatramin'ny farany izy hatramin'ny fahoriana azony nataony nandà fa noho ny fitiavany no fitiavana anao dia hatramin'ny farany izy tena niaritra izany. Dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy ahofahofainy tananao dia hisaotra Jesosy hoe misaotra Jesosy ny amin'izany famonjenao zany, misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavanao zany satria tsy toy izao izahay raha tsy noho ianao dia ho anao ny dery, ho anao ny azy, ho anao ny voninahitra dia ndao hiarahira hoe misaotra misaotra lehibe fitiavanao okenao tena hifantoka tanteraka ary hira amin'izany amin'ny fonao rehetra fa tena tianao loatra Jesosy, nanolotra ny tsara indrindra ho anao Jesosy dia mimetrika ny saorana izy amin'ny fonao rehetra dia ambarao ihany misaotra 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 zany mihitsy Jesosy eram-po eratsainy tsy fombafoba na fahazarana tsy tony hatramin'izay fa resy lahatra izay ny amin'ny fitiavanao dia hira hoe misaotra 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 Jesosy saintsaina ny zany fahatsarany Jesosy zany saintsaina zany zavatra nataony teo amin'ny fitiainanao zany dia tena hoe ianao ilay tsy mendrika indrindra izao ilay tsy mendrika indrindra nefa nanolorany aina tena mendrika loatra izy raha omena fisaorana. Halleluia. Jesosy rehetra zahay androany amin'ny fonay
rehefa mihevitra amin'ny fahatsaranao sy ny fisianao isan'andro. Rehefa mihevitra amin'ny fahatsaranao sy ny fisianao isan'andro. Resy lahatra fa tsy mendrika akory izahay ny andrezany fitiavana. Raha fahotanay dia tsy mendrika akory. Fa mankasitraka Jesosy ny amin'ny fiantranao anay sy ny famindramponao izay lehibe tokoa sy takatry ny sainay. Tompo zahay androany hihira amin'ny fanahy ka hilaza mafy hoe misaotra Jesosy misaotra misaotra lehibe fitiavana misaotra Nianatona famasinanao fa no zavatra nataonao anay tamin'ny asofijaliana dia lasa afaka izahay manatona ny seza fiandriananao amin'ny fasahiana. Amen. Afaka mihira ho anao zahay androany. Amen. Misaotra misaotra lehibe fitiavana misaotra tsapanao fa tsisy tia mihoatra anao Jesosy, tsisy tia anao mihoatra anao Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia hoe mamony aina ho an'ny sakaizana dia lazao amin'ny fonao rehetra izany hoe misaotra Jesosy
aza atao fahazahana aza atao trylefa nataonao hatramin'izay fa tena atao fisaorana mivoaka avy ao am-ponao mihitsy. Halleluja. Misaotra, misaotra, lehibe ny fitiavanao. Misaotra, misaotra, Jesosy. Mira mafy ny fiangonana amin'izao, ataovy tena tsapan'i Jesosy mihitsy hoe tena mankasitraka ianao ny amin'izany famonjeny zany. Amen. Jesosy eo jereo ny olonao androany, dia tena feno fankasitrahana, tena hoe resy lahatra ny amin'ny fitiavanao, dia amin'ny fony rehetra Jesosy tena misaotra anao. Halleluja. Misaotra Jesosy, Jesosy. Famonjeny Jesosy asy anao voalohany indrindra dia ny amerina asy anao ho amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra. Fony vao nanota Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ary nanomboka teo dia efa nitady plan Andriamanitra hoe ahoana ny fomba anakambanana indray ny zanak'olombelona aminahy. Dia izany ny antony nahafatesany atonga asy anao ho tafakambana indray amin'ny Jesosy. Androany raha misy zavatra eritreretinao hoe mbola nampisaraka anao amin'Andriamanitra dia mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao androany hibebahana. Namen'Andriamanitra tombonandro ianao androany hialana amin'izany zavatra izany. Ninona mety mampisaraka anao amin'Andriamanitra? Mety ny volanao, mety ny fianakavianao, mety ny asanao. Izay mangalatra ny toeran'Andriamanitra androany dia fotoana hialanao amin'izany. Raha mety ianao dia manaova vavaka hoe Jesosy mifona aminao any amin'ny zavatra rehetrarehetra izany. Aza vela ho raraka foana rahan'i Jesosy izay nampihavana sy anao androany. Fa oka tena hiverina amin'Andriamanitra ianao, hiverina amin'ilay fitiavana voalohany ianao androany. Mangeta hita toy ny Davida, satria raha mangeta hita amin'ny fonao rehetra ianao dia hidiny Jesosy se révéler aminao indray izy androany, dia hiaraka aminao indray izy androany ary ho mandrakizay izany. Manaova vavaka ianao amin'ny fonao rehetra dia hibebao ny ratsy mpanaonao hatramin'izay. Hibebao ny otanao satria ny otanao no hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra. O Jesosy andreto izahay dia hiverina amin'ilay planao voalohany dia tsy izany fa hiverina hikambana aminao, hiverina hifandray aminao dia hoento mitsangatsangana ao am-ponao indray izay Jesosy androany mangeta hitanao ny olonao. Amen. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mangeta hitana ny fanahy-ko. Jangu isa nuya janjakwana atuluhan tinanong panachavila wakas shantan fanatija manipufunija wanareranu velona tupunyana sifana
manomboka androany a dia aoka ny fijerinao fijerinay aoka izay tianao ho tianay ihany koa aoka izay tena ho tafakambana tanteraka aminao amen andriamanitro Mangetahedana ni fanaiku manirana minufu idrasada chwana androany dia tsy zavatra mpisaraka anay aminao intsony fa ho mandrakizay jesosy mandrakizay ny atsika sanao ikambana aminao mandrakizay hitoetro akaikinao mandrakizay amen. Misotranao Andriamanitro noho ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao dia vory marobe ato amin'ity tranonao ity zahay mba iankohaka iondrika eo anatrehanao satria Andriamanitra mendrika iondrena sy iankofanenao. Mino zahay fa hotahinao tokoa ty fotoam-pivavahana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka fisaoran'izany Mpisotra Tompo. Amen. Samy maka ny toerantsika isika. Amin'izao fotoana izao tsika dia roso avy hatrany andre ny tenin'Andriamanitra
ka ometsika toerana reto mpitarika fidiarana reto dia sokafy ny baiboly ao amin'ny Romanina toko fahenina dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahateloambinifolo no vakitsika. Romanina toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahateloambinifolo. Vakiana toy izao ilay teny: samy mihaino tsara ary samy mitsakotsako ny amin'ilay teny voalazan'ity teny vakiantsika ity. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra miota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty ny amin'ny otahoana no velona aminy ihany. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niara nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Andiny fadimy, fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy animbana ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Andiny fahavalo, ary niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nafatesany dia maty ny amin'ny otandray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Aroka ho tahaka izany koa ianareo RHEFI eto Androndrakely, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza velona ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho amin'ny fiadian'ny tsy fahamarinana, fa toloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny teny izay novakiana, niarantsika nanaraka teo ny famakiana azy, amin'ny alalan'izany teny izany no akantsika fampianarana sy fampahirisana ho antsika amin'ity androandroany ity. Dia ao anatin'ny fotoana izay hitondrako tenin'Andriamanitra dia izao hatrany hatrany no ambarako aminareo. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara ry havana dia herin'Andriamanitra mamonjy izay rehetra mino. Herin'Andriamanitra manasitrana andro izay marary. Herin'Andriamanitra mitondra ny fiainan'ny olona ho amin'ny fahasoavana be. Ka na isika eto toerana ato anaty tranon'Andriamanitra ity, na ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo any ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao, dia afaka andray fahasoavana amin'ny alalan'ny teny anareo. Dia hoy aho hoe ho tanteraka amintsika rehetra n'izany. Ndao mbola hiteka mafy ho an'ny tompiany isika. Alleluia. Ry fiangonana kristianina tonga manalika an'izao fotoam-pivavahana izao. Izao no teniko aminareo. Izao no teniko aminareo. Tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy Kristy tompontsika. Ho avy any amin'ny raony lanitra izy. Amen. Tena fahasoavana sy fitahiana be ho antsika fiangonana kristianina izany. Tsy ho ela intsony, tsy ho ela intsony
dia ho avy Jesosy satria efa saika tanteraka avokoa reo famantarana nambaran'i Jesosy mielon'ny hiaviany eny amin'ny raonlanitra. Efa saika tanteraka avokoa reo famantarana nambaran'i Jesosy. Ranomarina ho ia dia efa mia eo ambaravarana Jesosy amin'izao ora, amin'izao andro itenenantsika izao. Efa mia ambaravarana izy. Eno tsara ke ny teny nataon'i Jesosy fony izy nandalo tety ambony tany fa tamin'izany mantsy izy no niona tamin'ireo mpianatra, ndresaka tamin'ireo mpianatra. Dia izao no teny nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra. Izaho io tsy afaka hiaraka aminareo mandrakizay eto ambony tany amin'ny alalan'izao zako mitafy nofo raha izao. Fa izaho io ho avy ny fotoana andao anareo ary andeha ho any amin'ny raiko. Izao andao anareo sy ho any amin'ny raiko io anamboatra fitoerana ho anareo any. Dia rehefa vita zany, rehefa toka ny fotoana an'Andriamanitra ray dia hiverina ozy izy. Dia amin'ny fiverenako io dia aka anareo aho, apakatra anareo aho. Dia eno tsara ke ny teny natao Jesosy tamin'izany Matthieu 5:20 andiny 2:30 sy 3:30 ato amin'ny écran no makiko azy. Arao tsara ny voasoratra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Atao vohatra akaiky ho anareo ny aviavy izay maniry. Raha vao manaroka ny ratsana ka mandravina, izany hoe vao mipotra ilay ratsana manomboka mamoaka ravina ilay aviavy, dia fantatrareo avy hatrany fa efa akaiky ny lohataona. Mazava be ny voasoratra. 3:30. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo zany rehetrarehetra zany, izany hoe rehefa famantarana izay fanambarako taminareo mielon'ny atongavako, mielon'ny iverenako, dia aoko fantatrareo fa efa akaiky ambiambaravarana izy. Matthieu 1:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 9:30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjely lanitra aza ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Izany hoe amin'ny fotoana tongavaka io izy, ny anjely rehetrarehetra tsy misy malala ny andro na ny ora tongavana. Enina dia izao ary ho Jesosy tsy malala, fa ny raika ihany no malala n'io andro sy ora atongavaka io. Dia ndiny fa manaraka fa tahaka ny andro Noa. Inona ny zava-nisy tamin'ny andro Noa? Dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka tamin'ny andro Noa, fony tsy mbola toka ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidira Noa tao amin'ny samy fiara. Le fiainana andavanandro ny olona tamin'ny andro Noa dia nitoy ihany, mandra-patafitry Noa sy ny ankonany ary ireo biby voafantina tao amin'ny samy fiara, dia nilatsaka ny ranorana dia tonga ny safidrano. Tahaka izany ho Jesosy, ny zavatra hitranga amin'ny fotoan'andro iverenako na hatongavako. Dia izao rehefa tonga Jesosy, izay mantsy ilay tena andrandraintsika kristianina, andrandraintsika fiangonana kristianina. Rehefa tonga Jesosy, ireo izay azy ka mbola mitoetra tsara, izy no akarina mba hitsena an' Jesosy, ka rehefa tafakatra izy dia ho any amin'ny tompo mandrakariva izy. Amen. Tsindriko kely elo tsara hoy ny Baiboly, ireo izay azy ka mbola mitoetra tsara, tsy ny rehetra akory, tsy izy rehetra mitondra titolo hoe kristianina, tsy izy rehetra mitondra titolo hoe mpivavaka, tsy ny rehetra, fa ireo izay azy ka mbola mitoetra tsara, mitoetra araka sitrapon'Andriamanitra, mitoetra araka ny
voalasan'ny tenin'Andriamanitra ireo no ankarina misy herin'Andriamanitra mampakatra azy mba fany mitsena Jesosy eny amin'ny raolanitra. Fa ny olona rehetra kosa ireo izay mbola lavitra n'Andriamanitra rehetra ary ireo mpiaino kristianina na ireo fiangonana kristianina ka hoe ratsy toem-panahy, zava-misy zany. Ratsy fitondran-tena, zava-misy zany. Ratsy fo, zava-misy zany. Mankahala, zava-misy zany. Tsy mamela heloka, zava-misy zany. Fiainana hita eo amin'ny kristianina maro zany. Ny olona rehetra tak'izany ry fiangonana malala toka eto dia overy ary tsy maintsy alefa any amin'ny fariafo sy solofara izy, le toerana misy ny satana sy ny ekipany, misy ny antikristy, misy ny mpaminano sandoka. Ahoana ao baiboly Apokalipsy 2:20 fa niosa ny tsy mino sy ny vetaveta sy mpamon'olona sy mpijangajaga ao anaty bika ray daholo ireo, sy mpanahody ratsy sy mpanomposampy ary mpandaika rehetra mbola anaty bika ray daholo ireo dia anana ny anjarana ao anatin'ny farimy rehetrafo sy solofara. Zany no antsoina hoe fahafatesana faharoa. Tena toerana mafy, tena mafy zany toerana zany. Satria araka voalaza ny boky ny Apokalipsy 2:20 dia any amin'izany toerana zany dia niseriky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pataperana na andro na alina. Tsisy fitsarana na amin'ny andro na amin'ny alina io dia miakatra tsy mijanona niseriky ny fahatezerana ary tsy manam-pitsarana mihitsy le izy. Tena zava-doza no very zava-doza no very. Ka manoloana zany indrindra dia mitondra fananarana antsika fiangonana kristianina Paoly apôstôly mba tonga antsika tsy ho diso fanantenana ratrizay. Possible nge rehefa malala hoe kristianina ianao, fiangonana kristianina ianao, kanefa dia fandavana tsotra zao no atao aminao hoe zay le hoe fahatso-panantenana. Andao nge veritsika ilay famakina baiboly Romana 9:1-7 dia arao tsara isika ny andininy dia tsakotsakoy saintsaina. Zao voasoratra, inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany. Manaraka, tsy fantatrareo fa na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho taky nanangana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Farana presina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho taky izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nytoetsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny anombanana ny tena niota mba tsy hanompotsika ny niota intsony. Fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny koa isika. Ary fantatsika fa rehefa tsakany tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny avelomana kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Aroko tak'izany koa ianareo RHEFI eto Androndrakely, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa ho velona ho an'Andriamanitra ho amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza velona ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty anaranareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana
fatoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary momba ny tenanareo ho fiadian'ny famarinana ho an'Andriamanitra. Dia ilay andininy fahatelo sy fahaefatra izay ny vakiantsika kely aloha. Tsy fantatra re va fa naiza na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Andininy fahaefatra koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Isika fiangonana kristianina na isika tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity na ianareo rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao any tokantrano, isika fiangonana izay efa natao batisa asirika tao anaty rano araka ny voalazan'ny Baiboly, isika izay efa natao batisa na asirika tao anaty rano dia niaraka nalevina tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa isika. Niaraka nalevina tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa isika. Satria ndikana tao hoe batisa amin'ny teny grika mantsy nokasiana izy io. Dikana tao hoe batisa dia fanotrihana na ihany koa hoe fandevenana. Ka natao hoe batisa ny rano dia fanotrihana ao anaty rano na fandevenana ao anaty rano. Noho izany rehefa natao batisa isika, natao batisa ny rano nasitrika tao anaty rano tamin'iny andro iny dia nandevina notatsika tao anaty rano isika. Nandevina ny fiainany ratsy rehetra izay niainantsika hatramin'izay tao anaty rano isika. Zay zany no voasoratra. Nalevina tahaka Jesosy isika rehefa avy nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana mantsy Jesosy, satria voasoratra ny Baiboly fa izy Jesosy dia nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Rehefa avy nitondra fahotantsika Jesosy dia maty, dia rehefa maty izy dia nalevina. Dia isika ihany koa zany rehefa nino a Jesosy, rehefa nandray a Jesosy, rehefa nampandroso a Jesosy ao anaty dia maty ny amin'ny fahotantsika dia alevina ao anaty rano amin'ny alalan'ny batisa isika. Alevina miaraka amin'ny otantsika rehetra sy ny fiainan-dratsitsika rehetra. Zay zany ilay Romanina novakiana tamintsika teo toko 7 ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Dia satria natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, tsy hoe maty tao pasana dia tao foana izy, fa natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy tamin'ny andro fahatelo. Dia mitovy amin'izany ihany koa, navoaka avy ao anaty rano isika, navoaka avy ao anaty rano isika mba handeha amin'ny fiainana vaovao, fiainana tsy misy ota intsony, fiainana tsy manota intsony. Andao veriko vakiana le teny andininy fahatelo aloha. Tsy fantatra re va fa naiza na izy isika no efa natao batisa nasitrika nalevina ao anaty rano ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Andininy fahaefatra koa niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainana vaovao. Amen. Halleluja. Isika zany rehefa avy nalevina niaraka tamin'ny ota dia ny otantsika milevina tanteraka ao anaty rano ao, fa itsika kosa atsangana tahaka an'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainana vaovao, fiainana tsy misy ota, fiainana tsy manota. Eo amin'ny Romanina toko 1:11 moa
sokafikely izy fa ny amin'ny nafatesany Jesosy dia maty ny amin'ny ota ndray mandeha izy, maty ny amin'ny ota ndray mandeha izy Jesosy, fa ny amin'ny aveloma kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. 1:12 aroko tahaka izany koa ianareo fiangonana RHEFI eto Androndrakely, ka ny tenanareo ataovy hoe efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dikan'izany dia zao hoe tsika izay efa nanotena ho an'i Jesosy, izay efa nandray an'i Jesosy, indrindra efa ndroso tamin'ny batisa asitrika ao anaty rano zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mba hatonga atsika hoe kely afaka hitsena Jesosy eny amin'ny raholanitra dia izao. Aoka tsy lanja ota intsony ianao, aoka tsy hanota intsony ianao, fa isan'andro dia aoka hitoetra ho amin'ny fiainana vaovao ianao. Faharoa, Romanina 9:15. Romanina 9:15. Fa raha nampiraisina tamin'i Jesosy tamin'ny endrika fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Dikan'io teny io dia izao: ny batisan'ny rano nanaovana antsika dia fampiraisana ny fiangonana kristianina, fampiraisana antsika kristianina amin'ny Kristy Jesosy izay tompontsika, mba hisy fifamatorana eo amintsika kristianina sy Jesosy, ary mba tsy hisy fisarahana intsony eo amintsika kristianina sy Jesosy. Amen. Amin'ny alalan'ny batisan'ny rano asitrika izany no entin'Andriamanitra, anisany entin'Andriamanitra mampiray ny olon'Andriamanitra amin'ny Jesosy. Averiko vakiana le teny fa raha nampiraisina tamin'ny endrika fahafatesana isika. Le tiako tsindrina zany dia hoe nampiraisina tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisan'ny rano asitrika isika. Dikan'izany ihany koa dia ity: tsy maintsy atao batisa zany ny olona rehetra izay efa nino an'i Jesosy, izay efa nandray an'i Jesosy, izay efa manana Jesosy ao anatiny, mba hatonga azy voalohany aloha ho tena hoe voavonjy marina tokoa. Any amin'ny bokin'ny Marka 5:20 any, 5:20 dia zao voasoratra: izay mino sy atao batisa no hovonjena. Izay mino miampy batisan-drano asitrika, batisan-drano asitrika ao anaty rano, mira voavonjy. Raha ataoko hoe fanazavana misimisy kokoa dia hoe ray ampiana roa mira telo. Ny ray tsy mahafeno telo zany mihitsy na inona zavatra vadibadika ao, fa ray ampiana roa mira telo. Mino a Jesosy, resy latrany amin'ny Jesosy, mandray a Jesosy, manana Jesosy, miampy batisan'ny rano asitrika, zay ny olona voasoratra hoe voavonjy. Tian'Andriamanitra hirosa batisa dahotsika rehetra zany zay efa mino, mba tonga atsika hanana antoka fa nisan'ny olom-boavonjy, ary hoe kely hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raholanitra rehefa tonga ny fotoana hiaviany tokoa. Faharoa, ny batisan'ny rano izay anaovana antsika io, le fanambarako teo, fampiraisana ny fiangonana kristianina amin'ny Jesosy Kristy izay tompontsika, mba hisy fifamatorana eo amintsika zanak'Andriamanitra, olon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Fampiraisana kristianina, ka mba tonga anao zany tena sura ny tenanao hoe tena mifandray amin'ny Jesosy, mifamaritra amin'ny Jesosy, dia zay tsy maintsy miroso amin'ny batisan'ny rano asitrika ianao. Tsy maintsy tompoko, tsy maintsy. Antoka vakitsika ny
voalaza amin'ny romana Kolosiana safatoko 2 andiny 12 hoe Kolosiana toko 2 andiny 12 fa niara ny levina tamin'i Jesosy ianareo tamin'ny batisa. Azonao ve ndika zany teny zany? Niarina ny levina tamin'i Jesosy ianareo tamin'ny alalan'ny batisa sitrika. Izay niaranareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Efesana indray toko 2 andiny 9. Ary niarana tsangana isika avy eo ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe rehefa miroso amin'ny batisany rano ilay asitrika fampiraisana amin'ny Kristy isika batisany rano asika ao anaty rano dia mivoaka avy ao ho amin'ny fiainana vaovao. Zay zany ny programan'Andriamanitra, zay ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa tavavoaka avy ao anaty rano isika dia ary niarana tsangana dia avy eo niarana petrak'Andriamanitra any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Zava-miafiny zany tena tsy takatra saina maneritreritra, tena mystera zany hoe ianao zay mino ka natao batisana asika ao anaty rano dia voaka avy ao anaty rano anao ho amin'ny fiainana vaovao, satria le ota efa nalevina tao. Dia ahoana ny Baiboly? Miaraka amin'ny vavaka eto tsika, miaraka amin'ny vory eto, fa ianao io, isika io efa naperak'Andriamanitra any an-danitra. Io voasoratra io hoe ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ianao zany eto, miaraka eto tsika, midera, manome voninahitra, miaraka manompo, fa ny voasoratra ny Baiboly dia efa any an-danitra any amin'izay misy an'i Jesosy ianao io. Amen. No zany ry havanao, mba toka tsika hanana antoka tokoa hitsenan'i Jesosy azy dia tsotra, mila atao batisany rano anao mba ahafana mandevina anao miaraka amin'ny ota rehetra ao anatin'ny rano io, dia mivoaka vao anao atsangan'Andriamanitra ho amin'ny fiainana vaovao. Aorianan'izay ianao eny eo ihany, tsy misy atakandro, tonga dia efa voasoratra fa ianao dia any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia ity ny zavatra anankiray mampieritreritra ahy. Zavatra anankiray mampieritreritra ahy. Ny hevitry ny batisa moa araka nambarako taminareo dia hoe fandriana, fandevenana. No zany sarotra amiko na ianareo ary mandinika mety sarotra aminareo mieritreritra le izy hoe atete eo ambonin'ny loha le rano dia hoe vita batisa zany le olona. Io moa tsy fanenjehana, tsy fanakianana, tsy natao amin'izany tsika, fa aloha ny tsiraray avy andeha amin'izay mandresy lahatra azy. Fa raha taka na ianareo koa mandinika dikany hoe batisa dia fanitriana ao anaty rano, batisan-drano fanitriana ao anaty rano, ka raha misy tokoa olona alevina izy fa maty, dia indro misy tany raikitapo, tany takandreny hoe tany gonimbary anankiray, dia iny nararaka amin'ny lohany trandray amin'ny tongony, vita fahadevianany samy manangan-tany ankavanana. Ahoana no anaky ny saiko hoe voalevina le olona? Sarotra amiko manaky an'izany. Atao hoe voalevina io olona io satria nangadiana lavaka dia nasika ao anaty lavaka dia nitotofana, zay no atao voalevina. Dia mitovitovy azany koa nandraisako azy hoe ataoko hoe nalevina atao anaty rano le olona miaraka amin'ny fahotana, miaraka amin'ny otandrehetra, satria nasika ao anaty rano izy dia avoaka avy ao anaty rano ho amin'ny fiainam-baovao. Ary fanampin'izay raha ny Baiboly no jerena, ny ankizy kely tompoko tsy hoe atao batisany rano izy, satria zay mino ny Baiboly, mino resy lahatra fa Jesosy no tompo, Jesosy no mpamonjy, resy lahatra fa Jesosy lay ho avy any amin'ny ranolanitra. Ny olona tak'izany no mahazo miroso amin'ny batisany rano. Fa ny ankizy kely tompoko, ny zaza kely tsy mbola mahay mino, tsy mbola mahafatra hoe ao zany atao mino. Raha misy zaza roa taona mino vendry tsikitsiky fotsiny izy, tsy fatan'izany.
raha ny voalasan'ny baiboly fanolorana azy ho any Andriamanitra no atao, fitsofandrano azy no atao. Fa raha resaka batisa, ny olona mino no atao batisa, ny olona efa resaratra ny amin'ny Jesosy no atao batisa. Satria dika batisa mafisiko indray, batisan-drano fandriana ao anaty rano, fandevenana ao anaty rano. Noho izany indrindra ry havana malala, raha tianao ny anana antoka, fa anisan'ireo olona voavonjy tokoa, anisan'ireo olona miray amin'ny Jesosy Kristy, mba tokanao hitsenan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra ratrizay, dia mirosoa amin'ny batisan-drano asitrika ianao. Mirosoa amin'izany ary za manoka dia ohatra ny te-taonanao aza makatakandro, na dia amin'ny herinandro ary afaka miresaka mpanompon'Andriamanitra anao, atao batisa malaky dia malaky a, fa te hananantoka fa hoe voavonjy ary te hananantoka fa raha toka tapoka Jesosy dia mba anisan'ny olona mitsena Jesosy eny amin'ny ranolanitra ao. Amen. Fatelo, Romanina toko fahaenina ihany, 17 ka hatramin'ny 17. 17 aloha, 17 aloha, 17 safady a, Romanina toko fahaenina, 17. Fa fatatsika fa toetsika taloha dia niaraka nombona taminy anombana ny tena niota mba tsy hanompontsika niota intsony. 17. Fa zay fa maty dia afaka amin'ny niota. Araka izany teny izany dia tsy natao hanota intsony isika kristianina rehefa nino ka natao batisan'ny rano na sika atao anaty rano. Tsy natao ilanja ota intsony isika, fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika rehefa mivoaka vao anaty rano dia hitoetra amin'ny fiainana vaovao sady natao ho vavolombelon'i Jesosy. Zay ilay voasoratra 19. Fa fatatsika fa toetsika taloha dia niaraka nomboana tamin'i Jesosy anombana ny tena niota sy manatanteraka tena niota mba tsy hanompontsika niota intsony. Tsika zany tsy natao hanompo ota intsony, tsy natao hanompo ota intsony. 17. Fa fatatsika fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Manamarina izany ny voalaza amin'ny Efesianina toko faha-4 andininy fa 7 ka hatramin'ny 7. Vakina toy izao ny voasoratra. Koa izao ny lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafohanan'ny saina. Rehefa mpino kristianina zany tsika, rehefa toka fiangonana kristianina zany tsika, dia mampitandra antsika amin'ny baiboly hoe aza mandeha tahaka ny fandehanan'ny olona zao tontolo zao intsony, aza mandeha tahaka ny fandehanan'ny jentilisa intsony, aza mandeha arak'ilay nandehanantsika fahiny intsony. 19. Fa efa tonga maisitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anatiny noho ny hamafofony. Dia olona tsy malala henatra intsony ka n'olo tena ho amin'ny fijejojoana anao izay falotona rehetra amin'ny fiarimana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo an Kristy. 20. Raha izy tokoa no renareo ka tao amino nampianarana anareo araka ny famarinana zay ao amin'ny Jesosy. 20. Mba hialanareo ny toetra taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avozina kosa ianareo amin'ny fanansanareo. 20. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba ny fahamarinana. Isika zany rehefa natao batisan-drano nasitrika dia averiko indray hoe alevina miaraka amin'ilay ota dia mijanonao ilay ota, fa itsika kosa avoaka ho amin'ny fiainam-baovao. Zay le izy. Dia avy eo rehefa avoaka ho amin'ny fiainam-baovao tsika dia tsy manao tahaka fanaon'ny jentilisa intsony, tsy manao tahaka ny fanaon'ny olona zao tontolo zao intsony,
fa le voalazany andiny faharoa ambyroapolo fatelo ambyroapolo fevatra ambyroapolo ny tokony ho hita dia hoe le fitafiana vaovao avy any an-danitra taoriana mibatisany rano iny zany tokony ho tafitsika na aiza na aiza misy atsika na ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity na ny ivelan'ny tranon'Andriamanitra na ny tanàna na aiza na aiza dia iny fitafiana vaovao avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra iny zany no tokony tafitsika. Ka raha mahita atsika ny olona rehetra na ny olona zao tontolo zao dia tsy tokony hoe ianao taloha ihany mbola hitana fa ianao ilay efa mitafitafiana vaovao no tokony ho hitany. Ataova amena mafy be. Amen. Ny olona tahaka izany no azo antoka raha ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia anisany afaka hitsenina an Jesosy izy. Dia ho any amin'ny tombo mandrakariva mandrakizay fa tsy sanatry ka ho very any amin'ny farihy sy solofara miaraka amin'ny Satana sy ny mpaminany sandoka ary ny antikristy. Efesana ihany toko 5:1. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ny fanentana amin'ny Baiboly zany ho antsika izay mpino fiangonana kristiana ka vita batisana sitrika dia aoka hanahaka an'Andriamanitra tahaka ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra isika. Aoka hanahaka an'Andriamanitra, hanahaka ny toetra an'Andriamanitra, hanahaka ny fomba an'Andriamanitra tahaka ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Zany no andrasan'Andriamanitra amintsika ary ny olona tahaka izany natao hoe an'Andriamanitra ary mitoetra tsara ka mendrika ny tsenina Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Fa efatra indray Petera 1:1 andiny 17 ka hatramin'ny 18. Zao ny voasoratra. Koa amin'izany sikiny ny sainareo dia mahonona tena ka ntianao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka maloha, tahaka ny zanaka mankatoa, tsy mitondra tena araka ny filàna rehefa iny tamin'ny tsy fahalalanareo. Fa araka ny famasinan'ilay niatso anareo dia aoka mba masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Ary raha ilay tsy mizata valolona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivaniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ry fiangonanao, mazava be ny voasoratra satria masin'Andriamanitra tompontsika no zany tahaka iny Baiboly isika izay efa azy, isika izay efa novidiana tamin'ny rano Jesosy. Asiko fanazavana kely hoe isika izay novidiana tamin'ny rano Jesosy araka ny voalaza amin'ny Baiboly eo amin'ny Asin'ny Apôstôly 2 izay isika kristianina io, isika fiangonana kristianina io dia olona efa novidian'Andriamanitra lafo be tamin'ny alalan'ny rano Jesosy, novidiana teo an-tanan'ny devoly mba hiala eo an-tanan'ny devoly mba ho tonga eo an-tanan'Andriamanitra. Ny devoly ry havana tsy hamotsitra antsika zany mihitsy izy, efa azo ny an-tanantsika ka dia fikiriny hatramin'ny farany ary ho fikiriny mba hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izay ny chantage nataon'ny devoly amin'Andriamanitra satria izahay ho ny devoly efa voasoratra fa mendrika no very mandrakizay any amin'ny farihy sy solofara. Dia reto olona no arianao reto ihany koa babonay zareo ankehitriny azonay an-tanana ka dia reto no entinay miaraka aminay ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Nanaovan'ny devoly chantage Andriamanitra. Tena mafy tamin'Andriamanitra ny eritreritra an'izany. Noho izany tsy maintsy nandray fanapa-kevitra Andriamanitra hoe
ho vidiako lafo be eo an-tanany devoly ny zanak'olombelona. Fa Satana tsy hamototra mora foana zany tahaka tamin'ny andro zanak'Israely. Fa ga ny Egyptianina namototra mora foana zanak'Israely. Izy moa tantaraka ohatrany hoe tsotsotra fa tena ady tamin'Andriamanitra le raha. Efa tena nanao ezaka be mihitsy Andriamanitra hoe mba ho votsitra eo an-tanany Egyptianina zanak'Israely. Ina nataon'Andriamanitra? Rano rehetra tao Egypta nataony togara. Fa dia nijoro ny Egyptianina. Le fanaratsy tao amin'ny Egyptiana mihitsy fa nampanohitra tany an-danitra. Ety an-tany mbola mpanohitra. Tsy havotsitra izany zanak'Israely. Tena andevozonay mandrakizay reto. Niova hevitra indray Andriamanitra. Andao ho asiko ny valala. Ho asiko ny arety mandringana. Ho asiko ny avandra. Sisy. Fa dia nijoro tsy azo lozokizonina mihitsy Farao sy ny ekipany. Satria le fanaratsy tao izay nampiasa azy ireo tena fanamiseho milay be, fanamiseho mahery. Tamin'ny farany tsy maintsy nandray fanapa-kevitr'Andriamanitra. Hiditra amin'ilay tena enjana dia ny Pasika amin'ny alalan'ny ra alatsaka. Dia inona ny tranga? Zay voavotsitra teo an-tanany Egyptianina zanak'Israely. Dia zay ihany koa ny entan'Andriamanitra tateoriana. Tsy ho votsitra eo an-tanany devoly mihitsy rehetra zanak'olombelona ho ariko. Noho izany vidiako lafo amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy zanak'ny olombelona. Atolotro ho atao sorona alatsan-drà eo ambony azy fijaliana zanako mba hividianako lafo be andreto olombelona reto. Aiza mitsamoritra ny devoly ka rehefa nroso tamin'izay Jesosy. Naroso tamin'izay Jesosy ilay voalaza hoe voavony Kristy Pasika ho antsika. Dia votsitra teo an-tanany devoly ny zanak'olombelona. Zay mahatonga amin'ny teny hoe takiany Baiboly isika zay efa azy isika zay efa novidiana lafo be tamin'ny rano Jesosy. Ary isika zay efa vita batisa tao amin'ny Jesosy. Takiany Andriamanitra, takiany Baiboly mba ho masina tahaka an'Andriamanitra isika. Mba ho masina tahaka an'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena rehetra. Zay ilay voalaza teo. Ary ho masina tahaka ny zanaka malala dia Jesosy Kristy. Andao veritsika vakina ilay voasoratra Petera 2:1 andiny fatelobeny folo. Koa amin'izany sikiny ny sainareo dia mahono tena ka tianao tsara ny fahasoavana zay hoentina ho anareo amin'ny sehon'ny Jesosy Kristy. Tahaka zanaka manoha tsy mitondra tena araka filana rehefa iny tamin'ny tsy fahalalanareo. Dia zao amin'izay ndiny fa dia ambinifolo. Fa araka famasina ilay niantso anareo dia aoko mba masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria voasoratra hoe masina ianareo satria masinao. Ary rahalay tsy mizata avan'ny olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray. Tsika zany miantso an'Andriamanitra hoe ray, le mpitsara marina. Dia mitondran-tena ianareo eto Androndrakely amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivaniananareo ety. Matahoran'Andriamanitra mandritry ny andro fivaniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba. Tahaka volafotsy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Zay ny voasoratra. Riavana malala. Averiko indray. Mila mitoetra amin'ny famasinana tahaka an'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena rehetra isika. Ary tandremo sao dia manaiky pepony devoly. Fa ny devoly mantsy dia miasa any amin'ireny olona zao tontolo zao reny izy. Miasa any amin'ireny gentilisy reny izy. Dia reny no ampiasaina atao fitaovana hanapempo ny saintsika kristianina. Hoe orianina, aiza koa misy olona masina tahaka an'Andriamanitra izany? Aiza koa misy olona masina amin'ny fitondran-tena rehetra tahaka an'Andriamanitra? Raha tsinona kodin. Aza miavinavina aza miavinavin-kevitra e. Tena miezaka mihitsy devoly mampiasa olona zao tontolo zao, mampiasa gentilisy hanapempo ny kristianina. Matoa ny Baiboly mitaky dia sanatry aminy hoe mitaky zavatra tsy vitantsika, mitaky zavatra tsy isy
fa matoy izy ny teny hoe aoko masina tahaka an'Andriamanitra ianareo, dia tena possible mihitsy ny hitoerantsika amin'ny fiainana madio sady masina eo anatrehan'Andriamanitra. Tena possible mihitsy zany. Jesosy ao nale devoly fanahy amin'ny karazana fakapanahy netiny devoly namely azy, fa mijoro Jesosy ary tsy voataona ny devoly mihitsy. Dia tahaka izany ihany koa, tahaka ny zanaka malala manoa, mila mijoro tsika. Ary izay no antony natokany fampianaran'ny Baiboly, Korintiana voalohany 10:12 manao hoe ianareo izay efa mijoro tsara, mitandrema fandreo lavo ka hoe anota tahaka ny teo aloha indray ianareo. Riavana malala. Rehefa nino an Jesosy isika ka vita patisan'ny ranona sitrika, dia avy alao ilevinany tanteraka ny fahotana rehetra, ny ota rehetra. Vaoka hitsakanao amin'ny fiainam-baovao ianao. Aroka hitoetra ho amin'ny famasinana mandrakariva ho an'Andriamanitra ianao. Fa raha sanatria ka hoe nanota ianao, zany zavatra mety mitranga. Zany. Io moa misy fitenin'ny olona eto ambony tany hoe lololanitra hony tsy maintsy leny, manitsaka tany hony, zay moa le fiteny tsy maintsy lavo, totovan'izay le fiteny. Dia zao ia, raha sanatria ka tsapana hoe nanota ianao, aza manamaritena, aza mijanona amin'iny zavatra nalavo anao iny ianao, fa miarena. Zao ny tenin'ny mpanao salama, izy mijoro vavolombelona, aza mifaly ianao ry fahavalo, fa raha lavo ary iarina indray. Aza mijanona amin'iny fahotana nalavo anao iny ianao, fa oka iaiky fa diso, iaiky fa nanota, ary mibeba fa efa nampananten'Andriamanitra fa lay rany Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana, dia azon'Andriamanitra entina mamela ny elokao, entin'Andriamanitra manadio anao, manafaka anao amin'ny tsy famarinana. Sokafika ny le Baiboly Jaona 2:7. Jaona 2:7. Aiza le izy? Raha miaiky fahotantsika isika, zay le voasoratra, tsy manamaritena, fa raha miaiky fahotantsika isika, raha miaiky fa nanota isika, raha miaiky fa lavo tanteraka isika, dia hoy ny Baiboly hoe mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra. Mahatoky sy marin'Andriamanitra, tiantsika loatra mantsy izy, sarobidy aminy isika. Ka ianao miaiky fahotana no andrasana, ianao miaiky fahatsoanao no andrasana, ary ianao manapa-kevitra fa tsy verina amin'izany intsony no andrasana, fa tsy sanatria ka hoe araka ny fomba fiteny malagasy mangalatra koa mivavaka Alahady, fa mangalatra koa alatsinainy ray, tsy izay mihitsy. Fa rehefa niaiky fahotanao ianao, rehefa nibebaka ianao, dia aza miverina amin'iny intsony. Tehirizy hoe fiainanao ato amin'ny tranon'Andriamanitra, any tokantranonao, any toeram-piasanao, any toeram-pianaranao, na aiza, tehirizo mba olona tsy milanja ota intsony, ary olona mitoetra ho masina tahaka an'Andriamanitra. Riavana malalo, tsy ela intsony dia ho avy Jesosy, tsy ela intsony dia andao an'ity tany ity isika, ho ataontsika veloma tanteraka izao tontolo izao. Noho izany, aoka io manatsara isika rehetrarehetra toka tompoko, raiso ary akatoavy ireo tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika tamin'ity androandroany ity, mba tsy siny fanenenana. Raiso ary akatoavy ny tenin'Andriamanitra izay nambara teo, mba tsy siny fanenenana. Tsy efa hainareo ve ilay voalazan'i Jesosy? Tena mampieritreritra, Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tombotomboko no hiditra fanjakan'ny lanitra, fa izay manao sitrapondraiko izay ny an-danitra. Maro no joro vavolombelona amiko amin'izany andro izany hoe tomboko,
tsy efa naminany tamin'ny anaranao faizahay, tsy efa namoaka démoni tamin'ny anaranao faizahay, ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao faizahay. Ary dia mbarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatray mielamiko ianareo mpanao meloka. Ry havanao, raha ohatra ka mitoetra milanja ota ianao malaka ankehitriny ary mitoetra tsy misy famasinam-piainana tahaka ny olo zao tontolo zao, tahaka ny jetrisa anao ankehitriny, ry havanao, sarotra ny inona fa ianao milanja ota io dia ho ampiakarin'Andriamanitra ihany mba hitsenan Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Any an-danitra tsy eken'Andriamanitra misy ota manaraka any, fa Losifera sy ny ekipany zay nanota tonga dia nazera tety ambony tany, ary natao sahaza azy ny fariafo sy solofara. Ahoana no ampiakaran'Andriamanitra anao zay milanja ota misy fiaina tsy mpamasinana hoe ampiakarina ho any an-danitra anao? Tsy mitombona izany. Efa nanao dingana lehibe Andriamanitra mba hanafaka anao amin'ny ota, mba hitondra anao amin'ny famasinam-piainana, ka dia ekeo zany planin'Andriamanitra izany mba hanananao antoka hiditra any an-danitra ratrizay. Amen. Ka hoy aho hoe sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra, isika tsy manota intsony, isika tsy milanja ota intsony, fa isika mitoetra olom-baovao ary mitoetra manana fitondran-tena masina tahaka an'Andriamanitra. Ary atao vianatra ho antsika lay fanoarana mikasy any amin'ny Virjina folo. Ao anao ny Baiboly, ao amin'ny Matitoko 20 ao, tsy ho voavaky moa ilay izy, fa nisy Virjina folo nofidiana malokana mba hitsaina mpapakatra, izany hoe olona madio zany ireo. Zay zany no andrasana azy, mba hitsaina mpapakatra. Dia inona ho ianao ny tranga? Nisy tamin'ireo Virjina folo ireo, midimy tamin'ireo, dia hoy ny Baiboly adala. Rehefa hita fa naritrela ilay mpapakatra, tsy tonga arak'izay eo anatin'ny say sy ny eritreritra ilay mpapakatra, dia ina nataony sarigaika izy, sary adala izy, tsy mba nanomana fiainana hoe io mpapakatra io ka ho avy-tapoka e, fa dia variana ny lalao teny izy. Zay zany nataony zareo, variana ny lalao, ka adiny tanteraka hoe voantso voatendry hitsena mpapakatra izy. Misy tononkira zay nataoko moa tamin'ny maraina teo, tsy haiko mipira azy izy. Zao ilay tononkira manao hoe momba resaka tokantrano io, hoe variana milalao ianao ka adinonao lay tokantranontsika e, tsy mba nisy donakafo nanafahana ny trano ka tsaroko mangatsika e. Hira fahiny zany, zay nge fatôly be sao dia tsy hainareo e. Hira fahiny zany, variana milalao ilay tononkira ka adino ilay tokantranony, ka dia tsaroany ilay tompo tokantrano hoe mangatsika ilay tokantrano. Tovitovy amin'izany ry havana ny fiainana kristiana ankehitriny, variana milalao eto amin'ity zao tontolo zao ity, adinony hoe efa natsoina, efa nividiana lafo be tamin'ny rano Jesosy izy, mba ho isan'ny olom-boavotsy, mba ho isan'ny olona ampiakarina hitsena Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Fa ilay dimy endry kosa, zay tsara fiomanana mandrakariva, tena naharitra tonga tapoka mpapakatra tafiditra ry zareo. Tonga ihany ilay Virjina dimy adala avy eo, ndreto izahay kanjo efa nikatona varavarana, tavela, tavela. Zay ilay fanoarana nataon'i Jesosy mikasy any amin'ny Virjina folo, Matio 5:20. Ry havana malalo, mba tsy sy ny fanenenana, mba tsy sy ny fanenenana, dia aoko tsara fiomanana ianao, aoko tsara fiomanana ianao. Amen. Aoka tsy isan'ny olona ho tara fiomanana ianao. Possible ke nisy ny tara fiomanana e. Tonga Jesosy, raha olona tsy niomana ianao, tsy tafakatra e, tsy ho tafakatra mihitsy. Io tsisy hoe hitsambikina, fa herin'Andriamanitra avy any an-danitra no mampakatra anao mba hitsenina ny tombo Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Tandremo,
sotara loatra ianao dia ny androany miomana tsy fatatsika na ny andro na ny ora amin'ny fotoana tsy ampozinareo no iavian'ilay tomponareo ka dia miomana ianareo andao hivavakatsika andao hivavakatsika ary anolotra fiainantsika fianohan'Andriamanitra amin'ity androandroany ity tena mivavabe ianao ary dia mibebany amin'ny fahotanao tompo efa natao batisana sitrikao nalevo natao anaty rano nalevoko tao daholo ny otako rehetra mifona aminao fa ohatra ny lanjaiko indrela izy ankehitriny mamela ny eloko anao fa efa voasoratra hoe amela ny eloko ao Andriamanitra ary anadio anao izy ary ny anaranao izay voasoratra ny boky fiainana dia ho velomin'Andriamanitra tsara hoe ranona dia anisan'ny olona mendrika afaka hitsaina Jesosy eny amin'ny raolanitra dao hivavaka daholtsika rehetra azy dao hivavaka daholtsika rehetra samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy halleloia misaotra anao Andriamanitra lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay misaotra ny amin'izay teny nambarako izay teny avy any aminao netiko an'ity fiangonana ity halleloia mamindrafo aminay rehetra ianao fandroany dia iaiko ny fahotana izay iaiko fa diso nanota taminao ka mibebaka mangataka famelan-keloka sasa ho amin'ny rano Jesosy izahay fa tsy verina ilanja ny fahotana intsony izay tsy verina amin'ilay fiainana zentilisa ny fiainan'izao tontolo izao intsony izahay ho masina ho anao izahay ho voatokana ho anao izahay tompo atolotra eo an-tananao izay fiangonana izao atolotra eo an-tananao ho amin'ny famasina-piainana ho amin'ny famasina-piainana halleloia 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 misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra halleloia o ny rany Jesu o ny rany Jesu o ny rany Jesu nunana tiwai o ny rany asandraty mafy dia mafy ny feonao mihira ho an'Andriamanitra mampandresiay Andriamanitra mamindrafo amin'izao fiangonana ray manontolo izao ianao ary ireo izay miaiky ny fahatsoany miaiky fa nanota ka tapa-kevitra ny hiala amin'izany tsy ilanja hota intsony amin'ny anaran'i Jesosy omeo famindra-po izy ka avelao ny fahotany rehetra avelao ny eloka vitany rehetra ka lay rano Jesosy zay fa nividianana azy lafo be mba hiala tao an-tanany devoly ka hoe eo an-tananao Andriamanitra zany no angatahako amin'ny mampanomponao ahy anadiovanao azy amin'ity androandroany ity ary rehefa afaka zany rano Jesosy zany ho fiarovana an'izao fiangonana izao ka ijoro tsy hanota intsony ny rehetra fa mba ananatoka ny hitsainan'i Jesosy amin'ny andro zay isehon'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra matoky aho fa ho arak'izany no hitondranao
antsao fiagonantsao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra farany, tenin'Andriamanitra farany, vakitsika Tesaloniana voalohany. Tesaloniana voalohany toko 4 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 15. Ato amin'ny écran makiko azy. Fa zao no lasainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika eto Androndrakely izay velona, isika rehetra izay manaraka zao fotoam-pivavahana zao any atokantrano any, ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, tsy mba hialoha izay fa midomanitsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no entina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely. Le fiantsoana moa tsy dia mazava hoe tatakanao reny fisehoana, mety hoe miakary ianareo izay efa navotako, mety zany le feo fiantsoana mafy sy ny feon'ny arkanjely, iny mo haintsika, ary ny trompetra an'Andriamanitra iny ihany koa haintsika, ka izay maty ao amin'ny Kristy mitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra, mbola mafisiny ihany no akary niaraka aminy, hoe na mirao an'itsainan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Fisaorantsika an'Andriamanitra andao hiteka mafy. Halleluia. Ho tafita miaraka daholo anetsika rehetra. Ho tafita miaraka anetsika rehetra. Halleluia. Ka rehefa tonga ny an-danitra any amin'izay misy an' Jesosy dia fampiarahaba. Halleluia. Arabaina rahalahy, arabaina rahavavy, arabaina fa tokasoa, 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 asiteka mafy be. Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Andaontsika rosa vetrany amin'ny fanaterana fanatitra, ka dia tanterao am-pifaliana ny fanatitra androany. Olom-boavonjy ianao, olo efa navotan'Andriamanitra ianao, ka manaova fanatitra vokatry ny fo, tsy antery fa vokatry ny fo, tsy antery fa vokatry ny fo. Ataova ny ampahafolo-karena, ataova fanatitra mahazatra. Mariana fa androantsika no mamerina ilay valopy raky dehibe fanaontsika sambolana. Androantsika mamerina ilay valopy raky dehibe fanaontsika sambolana, ka tatazana rehefa aveo iny valopy raky dehibe iny. Iny zany no anisan'ny manabe antsika amin'ny fanamboarana tranon'Andriamanitra. Satria amin'ny tontolo ity dia roso amin'izay fanamboarana tranon'Andriamanitra izay isika. Alefa ary tonga dia mandroso isika dia hiterana Tompo isika ao anatin'izay. Mandroso Tompoko. Afaka vorosika izay manaty ny fanatitra tanterao amin'ny fonao hoy ao. Mandrotsika mpanaty
fanatitra. Dia mirosantsika amin'ilay fanaterana nainy fanatazana ny rakidebe fanaontsika sambolana. Manabe antsika amin'ny fanamboarana tranon'Andriamanitra ireny. Amin'ny tetony ity isika raha sitrapon'ny tompo dia hanangana trano fiangonana anankiray indray. Dia fahitako azy raha nkatsikajy dia dobleny ny vola lantsika hatramin'izay no mety ho lantsika amin'ny tetony ity satria niakatra be ny vidin-javatra. Ka dia izay mahatonga mampahery hoe manaova tsara ianareo rakidebe sy ny fanatitra na ny mpafokarena ataonareo reny fa reny ny tambatra no ahafahantsika miasa manamboatra tranon'Andriamanitra. Mbola ito hiderany tompo isika dia miroso ireo namantsika amin'ny fanatazana ny rakidebe rehefa aza tompoko.
sotra tompo anao izahay androany rampitso ary mandrika fivaniananay anao izahay kalompanao famezana voninahitry ny anaranao fisinay eto ambony detany ety sotra Andriamanitra amen dia toizatsika amin'ny alalan'ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo ilay tenin'Andriamanitra nambara teo andoka efa kitsika vetrany ny Korintiana voalohany toko faha 1 ny andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 3 Korintiana voalohany toko faha 1 manomboka amin'ny andiny fa 7 zao ny voasoratra eno tsara ko nazovo mihinana ny mofo sy misotro ankapoaka tompo amin'ny fanatsy mendrika zany hoe andray fanasan'ny tompo le olona dia amin'ny toepanatsy mendrika amin'ny fanatsy mendrika no andraisana hinanana ny mofo isotrona amin'ny kapoaka ohatra hoe fiangonana kristiany fa mbola milanja ota mbola verina amin'ilay fiainany fa iny indray toy ny fanao ny olona zao tontolo zao toy ny fanao ny jetlisy ary tsy manatsaina tsy maneritreritra ny iaika ho fatsony hoe hibebaka hiala amin'ny lalan-dratsiny io voasoratra io ko nazovo no mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka ny tompo amin'ny fanatsy mendrika dia homeloka amin'ny tena sy ny rano tompo izy homeloka andiny fa 20 vaoaka ny olona amantitra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro ny kapoaka andiny fa 20 fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy tsika zany rehefa andray fanasan'ny tompo azo atao fombafomba na fazarana fa fataro aloha mombanao so sanatrika mbola milanja ota ianao na mbola miaina tahaka ny fanao zao tontolo zao tahaka ny fanao ny gentlisy ary raha ohatra ka zany tokoa ny zavatra tsapanao tao fiainanao dia nitakian'Andriamanitra dia hoe mibeba mifona ary aza miverina amin'ny zavatra tahaka izany intsony mba tsy sanatry ka hihinana sy sotro fanamelohana ianao ary ke voasoratra hoe fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantitra ny tena izy dia zao ny sazy 30 noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry zany hoe rehefa mihinana sy misotro amin'ny toepanatsy mendrika ianao dia ny akon'izany lasa marary sy marofy tsy hoe zay rehetra pino na fiangonana kristianina marary na misy farifina ho aminy dia satria nanota izy tsy dia zay loatra fa anisany tambiny lay toepana ratsy lay finanana mofo sy fisotrona ny kapoaka amin'ny fanatsy mendrika dia ny aretina sy ny farifina ary misy azy araky voasoratra io efa nodimandry fa raha ohatra kosa ho amin'ny toepana mendrika no andraisanao ny fanasan'ny tompo tena inoko fa faliny any an-danitra tena faliny ihany
fahasoavana ho anao le mihinana sy lay misotro. Tena fahasoavana ho anao zany, ka iroso amin'izay fandraisana fahasoavana izay tsika amin'ity androandroany ity. Zay mandray mihinana mofo moa amin'iny ianao dia manambara ny fahafatesan'ny tompo. Le misotro kapoaka amin'iny ianao manambara ny fahafatesan'ny tompo. Fahasoavana lehibe no raisika ambadika zany, ka dia andeo hivavaka daholo tsika rehetra hipepetrahana, dia ireo namana voatendry tsara fandraisana kosa tonga dia mandrosa avy hatrany ety anoloana zany. Tonga dia hivavaka tsika rehetra, samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy. Asa mipitsipitsika e, hiatrika ny latabatra tompaka ianao hoe zay tsy kilalaona fombafomba, hiatrika ny latabatra tompo anao, mila miomana tsara, mila miomana tsara mba tsy sanatria ka mihinana sy misotro fanameloana ianao rehefa mihinana mofo sy misotro kapoaka. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra, samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Dia raiso eny an-tananao ny mofo, dia ho zaraina aminao ihany koa ny divay. Dia rehefa avy eo iroso amin'ny dikana manaraka tsika hihinana sy sotro an'izany tompoko. Tazoma eny an-tananao ny mofo, dia mitsangana antsika zany a. Zay tsy manana mofo dia manatona aty anoloana izy maka, tazoma eny an-tananao ny divay zany. Iarahantsika manao le ireo hoe maniry mafy ao. Akipimo masina ao anaty zany. Fitsalinao no hitazanako.
atao avy amin'ny fonao rehetra ny hira entina manarika an'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Voalaza ny Baiboly fa rehefa namory andreo mpianany Jesosy dia nandray mofo izy dia nisaotra. Ary rehefa vita izany dia novakiny ilay mofo dia nomeny andreo mpianatra. Ano itenitenako izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa nandray ny kapoaka izy, ilay misy ny divay dia nataony ny fisaorana an'Andriamanitra rainy. Vita izany dia natolony ny mpianatra. Sotroinareo ity fa ity no rako, ilay fanekena vaovao, ilay rà alatsaka, fanavotana ny maro, famelan-keloka, fampihavanana anareo amin'Andriamanitra ray. Sotroinareo ity, izao natao fahatsiarovanahy. Dia nomeny ny mpianana izany. Dia izao no ampianarin'ny Paoly. Hoy izy hoe rehefa mihinana mofo sy misotro kapoaky ny tompo isika dia manambara ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Zay tsy azo adonoana mandrakizay fa mitondra fahasoavana lehibe ho antsika. Ano ny mofo ena tananao, sotroy ny divay, tompane hitantsika rehetra manarika tona. Misaotranao zahay Andriamanitra, no famindraponao lehibe dia afaka nanarika ny latapatrao. Inonay fa melonina ny raisana izany nanany mofona nisotroana tamin'ny kapoaka dia namangany fanenao masina ary nieky mifahatsolonay zahay mba ho fahasoavana ho anay ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo tamin'ity androandroany ity. Ka dia misaotra sy makasitraka anao Andriamanitra. Misaotra. Andiny voalohany ihany nandao anao aho raiky malala. Afaka maka ny toerantsika isika rehetra. Wana wena raiky Alléluia.
dia miarava antsika amin'ny anaran'i Jesosy a ty androan'io ity